Fanoritsoritana an Jesosy. Fanoritsoritana an Jesosy. Manasanao anaraka izany loha hevitra izany. Re mpiara-midinika namana, amin'ny fofeno hafaliana indray no ifankahitana tava amintsika androany. Tsy hoe isika mitsara indrindra akory, na mendrika indrindra ka mbola velonaina, tsia. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao azy ianao. Ny famindram-pony no tsy nalany rehetratsika, ka dia izao fampiarahava isika amin'ny alalan'io fahafatana, satria samy faly no izany fitantana n'Andriamanitra izany. Ka dia tonoana latrany aminao ny fiadanan'ny tompo. Dia ry hivavaka isika ankehitriny. Ray malalo, indre zany hafalianay satria mbola notantaninao sy novimbinao. Mbola tehirizinao aty anatinay ilay fofinaina izay nomenao tany Saedena tamin'ny Adama sy Eva fa izay. Misaotra anao izay Andriamanitra. Misaotra ihany koa amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'ireto mpiara-midinika matoky amin'ny fianarana tenanao ireto. Ampitoerao aty anatinay tompo ny fanena masina ka tsy hatonga izao fotoana izao very maina eo amin'ny fiainanay. Mangataka anao ihany koa nefa izahay, anala ny tsy fahatanteranay satria izany mohefitra mampisaraka anay aminao. Dia tononinay sy angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanoritsoritana an Jesosy. Korintianina voalohany toko 7:7. Fa zay mihitsy le izy. Zay le andinina atao tadidiana manao hoe ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Rehefa mamaky ny Korintianina voalohany toko 7:10 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 7, dia mety ho kivy isika amin'ny fahatsapana fa tsy vita maneho an'izany toetra ny fitiavana izany. Na dia atao hoe miezaka ary isika dia mbola tsy vita. Fa ny azo antoka sy azo inoana raha teo mpanoratana an'ity teny ity ny apôstôly Paoly, dia Jesosy no tao an-tsaina ary marina izany. Jesosy tokoa mantsy no mahay maneho an'ireo toetra ny fitiavana ireo tonga lafatra indrindra teo amin'ny fiainana. Noho izany, ireo fitiavana nasihon'i Paoly eo amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 ireo dia tena fanoritsoritany Paoly an Jesosy. Fanoritsoritany Paoly ny fitiavany Jesosy reo andininy ireo. Fa ahoana tokoa moa ny amin'i Jesosy? Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10. Manahoana moa ny fitiavany Jesosy? Jaona toko 7:10 ka ny andininy voalohany. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska, satria ty fantatry Jesosy fa tonga ny fotoany hialany amin'izao tontolo izao any amin'ny ray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Tiako ny hampahery anao mpiara-midinika namana, fa tianao hatramin'ny farany Jesosy. Tianao izy. Ary izao no voalazany ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:10 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Izay le fitiavan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra antsika Jesosy, mba hanananao fiainana mandrakizay. Ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona, Jaona voalohany toko 7. Jaona voalohany toko 7 ka ny andininy 9 manao hoe izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy Jesosy nanolotra ny ainy hamonjy atsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny raharaha. Mpiara-midinika namana, hoy ny voalazan'ny Jaona voalohany toko 4 ka ny andininy 9, izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana.
Andriamanitra dia fitiavana. Ka reo fitiavana be dehibe zay noresahan'ny Paoly zany dia tena manoritsoritra mihitsy any Jesosy. Ilay fitiavan'Andriamanitra tiantsika izy. Jesosy no fahafenoan'ny fitiavana zay tokony ataontsika. Jesosy no tena fahafenoany ka raha tia hahatratra le tena atao hoe fitiavana isika. Raha tena atao hoe te hiaina sy hahafantatra le tena atao hoe fitiavana isika dia mila mibanjina an Jesosy. Mila mijery an Jesosy izao sy anao. Fa nahoana no mila mijery an Jesosy isika? Satria ao amin'ny Korintiana 2:7 dia Jesosy mihitsy ilay maharitra. Zao no voalaza amin'ny Timoty 1:2 kanefa zao no namorana fo tamiko io dia ny mba hasiahon Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra. Jesosy dia maharito tamiko io. Jesosy dia mora fanahy. Hoy ny voalazan'ny Paoly amin'ny Petera 1. Petera 1:2-7. Tsara ny tompo. Dikany hoe tsara ny tompo dia mitegeka manao hoe tsara dia hoe mora fanahy Jesosy. Mpiara-midinika namana, tena maneho an Jesosy ilay fitiavana. Ka raha nanoratra ny momba ny fitiavana io Paoly dia nijery an Jesosy izy. Jesosy no faratapon'ny fitiavana. Jesosy koa dia mifaly amin'ny fahamarinana. Feno fifaliana Jesosy teo amin'ny mpanaovana ny sitrapony rainy. Feno fifaliana izy. Jesosy mandefitra ny zavatra rehetra. Itsika tsara ilay teny voalaza amin'ny Filipiana 4 ka ny 9. Filipiana 4 ka ny 9 dia zao ny voalaza ilay teny. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanakitra amin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ny aretan Jesosy ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Jesosy ilay tena fitiavana. Jesosy mino ny zavatra rehetra. Rehefa nisalasala ny fiovahan'i Paoly i Ananiasy. Ozy Ananiasy tsy ity ve le lehilahy zay mpanenjika kristianina ary vonany hamono zay kristianina. Dia namaly Jesosy eo amin'ny asan'ny apôstôly 7. Manasa anao mba hamaky azy. Asan'ny apôstôly 7 ka ny 5:10. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy. Mino ny zavatra rehetra Jesosy. Tsy mijery ny olona mitoetra ny ratsy ankehitriny Jesosy, fa ny amin'izay ho tonga ny toetrany amin'ny alalan'ny hiriny. Hitan Jesosy ny momba antsika. Ry mpiara-midinika namana, aoka ho faly sika androany fa manan'Andriamanitra tiantsika amin'ny alalan'i Jesosy. Tiantsika hatramin'ny farany izy. Ka na dia ataontsika tsy vitantsika aza ireo fitiavana reo maneho an'izany amin'ny fiainantsika dia andesika ho faly. Fa hoy izy ny tena Andriamanitra, mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery aho ao amin'ny Kristy. Andeha ny fitiavan'i Kristy no hampitraka antsika ka dia haitsika ihany koa ny manao zany, maneho zany eo amin'ny mpiara-belona amintsika. Mombanao an'i Andriamanitra hivavaka isika. Raha io faly ny fonay fa Jesosy ilay tianay dia tianay hatramin'ny farany. Dia efa naneho ary tena fiainana ireo fitiavana ireo. Koa ankehitriny ary. Da ry lalana amin'ny fanena masina izay, hibanjina an Jesosy ka ho tsapanay izany fitiavana izany ary hainay maneho izany eo amin'ny fiainanay. Dia mitahianay amin'ny tontolo andro ity ka mba ho firakotra ho feno izany fitiavana izany ny fiainanay androany. Tononona sy angatahana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.